Misaotra anao hatrany tompy lahy sy tompy vavy manaraka ity fandarina izany malaza ity. Azoninona loatra i Madagasikara satria raha tamin'ny andro iny naoraka tamin'ny fampahalalam-baovao rehetra ny zahatra antranga teo amin'ny fikarakarana ny adina fanadinana baccalauréat enseignement général. Fatatsika fa nambara tamin'izany fa misy ny fivoahana melon'ny fotoana ny antota taratasy laza adina amin'izany mpiadina ny fanadinana baccalauréat izany ka ny taranja tantara sy géographie no nisy izay fivoahana melo izay. Fa tamin'ny herinandro teo ihany koa dia nisy ny université maty université morte ho an'ny teo anivo ny ambaratonga ambony ka ry zareo mpampianatra mpikaroka mpampianatra no nanantanteraka izany université maty izany. Ary tamin'ny herinandro ambony iny ihany koa no nahafantarana tamin'ny alalan'ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety nataony ny mpitarika syndicat teo anivo ny orinasa mpanjakana knapsa fa nisy nikasa amono ny tenany tamin'ny alalan'ny antsy nentina tamin'ny ireo syndicat maro izay mpiaradia amin'ireo mpiasa eo anivon'ny knapsa izany valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety izany. Maloka avokoa zany ny tontolo ny asa sy ny tontolo ara-sosialy eto Madagasikara na dia efa tsy resahantsika intsony ary ny sondrom-bidim-piainana sy ny fitotongana ny vola ariary mihoatra ny euro sandam-bola vahiny zany resahantsika izany. Fa vao niditra ny fiandohan'ny herinandro isika omaly dia ny olana teo anivon'ny baka teknika indray no nitsenandra malagasy. Olana satria teo ny fifamadia ny laza adina eo amin'ireo taranja adinina fa ankoatran'izay dia misy ireo taranja anatin'izay hoe spécialité manokana izay tsy tafiditra tany amin'ireo toerana izay hanaovana fanadinana. Ny fanapahan-kevitra moa rehefa ohatran'ireny dia tsy maintsy ivoriana ireo tompon'andraikitra lehibe izay mpikarakara fanadinana indrindra izay hanao ny fitsarana izany ka tsy maintsy misy ny fandraisana fanapahan-kevitra azo heverina fa hisiny ny malimaritra iraisana ka mety tsy hiteraka fikorotana sy tsy hiteraka an'izay mety ho fifanomezana na fandihana andraikitra ho an'ny tompon'andraikitra samihafa izany. Efa tsikaritra zany tamin'ny adina fanadina mpanjakana baccalauréat enseignement général ka nisy mihitsy aza ny fanasoketana ny mpanohatra. Izao zany raha toa ka misy izay olana ara-teknika apetratsika amin'ny fanontaniana teo amin'ny baka teknika izay dia iza indray no soketainy ny fanjakana ho nahatonga izao olana amin'ny tsy fahatombana fikarakarana izao. Mametraka fanontaniana hatrany itsika ho an'ity fitondram-panjakana ity satria moa izy ireo no mitantana firenena ary satria koa moa sarotra ny azom-baovao feno fahamarinana sy vaovao izay mety ofisialy ao anatin'izany fitondram-panjakana izany dia sady mitondra fandalina sy fanadiadintsika no mametraka fanontaniana. Fa ny fiandohan'ity herinandro ity ihany koa dia fantatsika fa ny mpianatra teny anivon'ny anjery manontolo ihany koa tamin'ny alalan'ireo fikambanan'ireo mpianatra isa-tsokajiny izay misy eny amin'ny université Ankatso na université Antananarivo marimarina kokoa izay eny Ankatso no misy azy no nanao fanambarana izy ireo izay namelo amin'ny fitopolo ora tandrifiny ny fitakiana izay napetraka izy ireo ka ao anatin'izany ny fitakiana ny vasim-pianarana izay mbola tsy voaloha ka nanovan'izy ireo fitarainana tamin'ny taon-dasa 2024 sy ny bourse na vasim-pianarana izay tokony horaisin'izy ireo ka misy fahatarana. Ankoatra izay dia ny amin'ny fotodrafitrasa tsy lavorary eny Ankatso sy ny amin'ny fahatapatapahan'ny fianarana izay anaran'izy ireo. Ka ny antso ny tompon'andraikitra tandrify izay reto fikambanana mpianatra ireto mba handray ny andraikiny ao anatin'ny 20 ora asa na vokatry ny fahatairana na famonoana afo sy leo ny amin'ny zava-misy eny amin'ny anjery manontolo ve ny tompon'andraikitra teo anivon'ny ministera na ny tompon'andraikitra mifandraika izany amin'ny famoahana ny bourse ny amin'ny anjery manontolo ka namoaka avy hatrany ny calendrier ahafahana mandoa izany. Zava-mitranga avokoa izany resahantsika rehetra izany ary tsy zava-mitranga izay hoe mahagaga fa zava-mitranga za rehefa iainana andavanandro fiainana malagasy fitokonana ry fitarainana ry fietsehana ry ary fifandrahonana sy teny mahery ao anatin'izay hoe fitakiana sy fifampizarana andraikitra tsy lavorary izay na ihany koa fikarakarana-javatra izay heverina fa tokony efa ananana traikefa antaona maro teto Madagasikara
Madagasikara kanefa dia mikorotana amin'izao fitondram-panjakana zao. Lapoasy hoy ny fitenenana. Matoa tonga amin'izany dia lay fifandraisana, fikarakarana ary fahamatorana andraikitra ny tsirairay avy mihitsy no tsy matotra ka mahatonga izany endrika fikorotanana sy endrika fitakiana zay tsy mety voavaly izany. Ny fanjakana moa dia mihevitena fa izy no mitantana firenena ka izy no manao zay ampandehany raharaham-panjakana. Rariny sitsiny tokoa zay satria ny andraikitra mifanandrify amin'izany zavatra rehetra andrasantsika izany dia ny fanjakana avokoa no mampahomby na tsy mampahomby izany. Raha ohatra ka tsara ny fandraisana andraikitra ary afaka misoroka mialoha amin'ireny trangan-javatra ireny ny fitondram-panjakana dia mahomby ny fitantanana. Fa raha toa ka gorakora ary tsy ampy ny fandraisana andraikitra anatin'izy ireo, indrindra amin'ny fiatrehana zavatra goavabe tahaka ny fanadinam-panjakana sy ny fiatrehana ny fidirana eo anivon'ireny anjerimanontolo ireny, na ihany koa ny fandavirariana, ny fandraisana vatsim-pianaram-pianatra izay tena manampy ny mpianatra eny amin'ny anjerimanontolo dia tsy mahomby ny anaran'izany. Arak'izany tsy avy etỳ anivon'ny fanoherana na ireo izay tsy manana fahefana haka fanapahan-kevitra anasony entota-taratasy na ihany koa haka fanapahan-kevitra hanendry sy hametraka olona amin'izay andraikitra tandrify azy no hometsiny fa hoy isika ny mpitondra fanjakana hatrany hatrany. Ny atao hoe fanjakana dia tsy fanlihana andraikitra ary natao hoe fanjakana dia mahay misoroka mialoha. Fa natao hoe fanjakana ihany koa dia mahay miatrika ny zava-misy amin'ny alalan'ireo fiatrehana olana samihafa. Arak'izany dia toe-tsaina lomorona ny fanlihana andraikitra any amin'ny hafa rehefa misy tsy fahombiazana. Tsy te ho tompona andraikitra ary azo heverina fa tsy mpitondra fanjakana ny olona manilika andraikitra any amin'ny hafa. Tsy karitra izany tamin'ny herinandro io satria be loatra ny tsy fahombiazana zavatra mitranga ka fanlihana andraikitra any amin'ny hafa no nataony ny fitondram-panjakana fanadiova-tena. Izao indray ary amin'ny herinandro ity efa nambarantsika teo fa ny adina fanadinana teo amin'ny baccalauréat teknika no nisy devitra samihafa. Ary ny fanaraka tamin'izay dia ny fanomezana 2 ora nataon'ireo mpianatra eny anivon'ny anjerimanontolo. Fa na izany na tsy izany dia iainany rehetra ny zava-misy ankehitriny satria misy antota-taratasy mivoaka tsikelikely indray momba ny fanomezana vahiny ny nosy sakaty any amin'ny faritra Antsiranana. Ary mbola any amin'ny faritany Antsiranana ihany ny adevitra dia any amin'ny distrika any Ambanja any Antanibe Andrefana dia memenina sy mivory ny olona amin'izao fotoana izao momba ilay terra rara izay hanilihana an'ireo vahoaka ao amin'ireo tany izay efa nonena sy ny hatrany hatramin'izay. Izy ireo izay namboly lavany, namboly dipoavatra, nanao fiompiana sy fanjonoana ary fambolena tamin'ny tany izay niariny hatramin'izay kanefa dia atosika moramora hiala amin'izany toerana izany any Antanibe Andrefana hoy isika Ampasindava no misy izany. Mbola tamin'ity herinandro ity ihany izany trangan-javatra rehetra izany. Raha toa ka mbola tsy milamina ny any Faradofay eo amin'ny QMM izay nisy ny fifandonana teo amin'ny tandro filaminana sy ireo vahoaka izay nitaky ny ahafahan'izy ireo mahazo ny marina momba ny fantotoana tontolo iainana amin'ny rano izay ampiasain'izy ireo satria ivelomany any amin'izany distrika ny Faradofay izany. Ny ao amin'ny faritany Toliara moa izay toerana eritreretan'ny orinasa basy Toliara fa hitrandrahan'izy ireo fasy mainty ihany koa dia mbola tsy milamina satria ponina aman'aliny ary fokontany maro no voakasika ity projet lehibe ity ka misy ireo mitsipaka izany. Misy ihany koa rehefa ireo manaitra ny amin'ny hoe sokafo basy Toliara fa amin'ny asa ho an'ny tanora ary mba tsy ho cimetière de projet intsony izany faritany Toliara izany. Tamin'ity herinandro ity avokoa no nitrangana izany adevitra rehetrarehetra izany. Fa mbola ty herinandro ity no hitaraina ny vahoaka marobe ny amin'ny hoe miparitaka tsy fakahitana ny fako eto Antananarivo renivohitra. Antananarivo renivohitra nefa no andray amin'ny ampahan'ny manontolo ny fandraisana ireo délégation avy any amin'ireo firenena maro mivondrona ato anatin'ny ranomasimbe indiana izay hiara hanatotosa ny lalaon'ny nosy ho tanterahany eto Madagasikara ny 5 Aogositra hatramin'ny 1 volana Septambra 2024. Dia tonga soa amin'ny alalan'ny fako eto Antananarivo izany ireo délégation raha ohatra ka tsy misy ny fandraisana andraikitra ataony eo anivon'ny commune urbaine Antananarivo.
ary dia iaina amin'ny lalana feno lavadavaka zany ny délégation avy amin'ny Nosy Rahavavy izay ho tonga eto Antananarivo Madagasikara hiasika izany lalao nosy izany. Tsara manamarika fa délégation manodidina ny 2,000 any no hifamezivezy eto Madagasikara hiasika ny lalao nosy izay ho tanterahana eto amintsika. Izany adevitra ny antsika izany dia tokony amisafisana ny fandraisana andraikitra sahady ho raisiny izay tompona andraikitra tandrify azy. Eto Antananarivo mazava ho azy ny commune urbaine Antananarivo Renivohitra izay mbola sako-diavatra ny aminy hoe havita andosa tsy andony karaha mampiasa ara-dalàna, izay mbola mifanjinja ho an'ny orinasa izay nakan'izy ireo lela vola nindrama ho an'ny SMGT. Mazava ho azy ny KNAPS zany titsika resana amin'izany satria foaziny ireo syndicat eo anivon'ny KNAPS ty raharaha tamin'ny taona 2024 ity izay nisy vola ny KNAPS nalaina ho any amin'ny commune urbaine Antananarivo. Mbola foazo mipiasa zany ary tsy avela mipiasa asa izany ve mahatonga n'ilay mety ho fanafiana izay nahazo ny partia syndicat eo anivon'ny KNAPS. Raha tokoa manka tsy hitsangana ho an'ireo mpiasa indrindra ny syndicat, iza no afaka hiaro ny vola be izay latsakemiko ny mpiasa, latsakemiko ireo orinasa samihafa ao amin'izany KNAPS izany. Ary raha toa ka tratra ny tantely hafadrakotra ny KNAPS, ahoana no avy ny fisotrondronony ireo abeantitra na hoe zokolona rapitso rafakapitso. Izany rehetra izany ny fijoroan'ny mpiasa ary hanengan'izy ireo ry syndicaliste namany mba hifampiaro ao anatin'izao hoe loza izay mitatao amin'ny orinasam-panjakana amin'ny alalan'ny KNAPS izany. Ary misy ihany koa ny lalàna mifehy ny prévoyance sociale izay iombonan'izy ireo amin'izao tontolo izao ka tsy maintsy hikajiana ny volan'ireo mpikambana mandola-tsakemoka indrindra ireo patrona amin'ny alalan'ny orinasa. Ny fandarantsika dia ezahantsika hatrany ny tondrana lafim-panadihadiana izay mahakasika ny fiainam-bahoaka isan'andro ary mahakasika ny vaovao misongadina isan'andro ihany koa. Ho an'ny tamin'ity androany ity zany dia niompanantsika tamin'ny tontolo ara-tsosialy sy ny tontolo arak'asa ary hiainan'ireo syndicat ny zava-misy resahantsika. Inoana arak'izany fa misy ny afatra sy ireo lafin-javatra maro izay ahafahana misorika mialoha amin'izay mety hitranga eto Madagasikara aoriana kely eo, indrindra raha tsy voasoroka ohatra ity lafin'ny sarandalana ity dia atahorana be ny any satria tsy vitsy amin'ny malagasy no tsy mahazaka intsony ny sarandalana eny na dia izy amin'ny 900 ariary io aza. Raha ohatra ka hiakatra 900 ariary zany ny sarandalana ifamezivezeny eto Antananarivo Renivohitra dia atahorana hisy fiantraikany amin'ny vidim-piainana izany fiakarana sarandalana izany. Velantsika ho an'ny tompon'andraikitra ny hamaly izany fa nitatitra ny zava-misy sy ny eta eny amin'ny fiarahamonina isika tamin'ity fandarana ity. Zany ary ny zava-misy, zany malaza, makasitraka tompolahy, makatelina tompovavy.